zao tsika miteny zao a betsaka ny olona mahatsapa ny any ivelany fa na dia mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana ary ny firenena malagasy dia hita fa mivoatra ny firenena malagasy. Ko la réunion tsika ohatra dia mila visa. Io zany ny zavatra idivana hoe ireo olona zay za manontany aminareo président Nandry Rajoelina io izy io tsy marary saigny edy va miaraka amin'ny gouvernement-nazy io so mety COI volagniny va andefa olo andeha à la réunion aty zay aty mipetraka à la réunion azonareo zegny ndeha olo misy papier fo mijaly mahazo tragno azonareo mijaly mahazo asa de magnano taratasy zay volaniko aminareo même anareo mahavy misy tous les moyens anareo misy vola mbola sarotro azahoagna faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiabindray mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy araka hitantsika vidéo fanokefina nataon'ny filopirenena Andry Rajoelina sy ranamana Joakim Satelaka teo mpisatra tambazotra serasera zay no entsika fakafakana sy fampizarana amintsika eto amin'izao tenenintsika zao hoy izy filopirenena Andry Rajoelina dia betsaka ny olona mahatsapa any ivelany na dia miaina ao anatin'ny fahasahiranana na zany firenena malagasy dia hita fa mivoatra mampamendram-bany tanena zany ho antsika rehetrarehetra ary mety manamarimarina ihany koa zavatra teneny raha namana teo Joakim Satelaka teo fa hoe Andry Rajoelina ty mba ahoana marina ao anatin'ny sainao ary tsy mba miheno ny feon'ny fieritreretana ve ty filopirenena Andry Rajoelina ty tsy dia ivalapatatrika fa handeha lavitavitra kokoa amin'izany rehetra zany ary apetratrika ny fanontaniana ho an'ny filopirenena Andry Rajoelina sy ny frongony sy ireo mpisilelaka sy mpinono azy ireo hoe mivoatra amin'inona moa tsika ty petraka zay fanontaniana mivoatra amin'ny lafininona sy exemple sy ohatra hoe ny firenena malagasy ary ianao ihany koa efa nanamafy ny teny teo hoe miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy na ny firenena malagasy zay afaka asianao ohatra ihany koa ve raha jerena dia maro sy tambosaina ny fahasahiranana vahoaka malagasy tsy araka izany teneninao hoe mivoatra resaka fivoarana zany hitantsika ihany koa mako amin'ny alalan'ny sary zao manao vato fehizoro amin'ny resaka fijaliana raha tsy vo zao tompolasy tokovavy ity filopirenena Andry Rajoelina ty nanao vato fehizoro sy nitokana mahakasy makary aiza zao nataontsika hoe flyover resaka projet vato fehizoro rehetrarehetra aiza zao flyover aiza zao ny IEM aiza zao ny sinisisa etc zay nampanantenanao tamin'ny vahoaka malagasy zay izy amin'izao nefa efa mitantana ny firenena etsy andany kosa araka hitantsika vidéo zay ny fanokefina nataon'izay koa mahakasika ny resaka fampanantenana ndray resaka amin'izao manko ny verina resaka délestage jiroa dia mampanantena ary hatao tsy maintsy hatao izy izy 20 mégawatt na 100 mégawatt atao Antananarivo renivohitra zay rehefa miteny izy Antananarivo renivohitra zay dia tsy maintsy miteny ihany koa na mifatra amin'izay mba tsy tatsika hoe tsy tezitra aminazy zany ny vahoaka any amin'ny sisina dia hoe hisina 5 mégawatt ny OCB asina 10 mégawatt atoliara asina 20 mégawatt anatamatafi sy ny sisa tsy voatanisa zay io dia fampanantenana ndray ataon'io efa maro zavatra teneny zay tsy tenenitsika tsony io ihany koa amin'ny resaka relation internationale na ataontsika hoe fandraisana ny ivelany zay zay no hamafisy ny ranamana Joakim Satelaka teo resaka fandraisana nosy ireo la réunion zay hoe hampanamora resaka fifandraisa io manko resaka diplomatie manko zay relation internationale ihany koa relation bilatérale zay rehefa tsy hay tompolasy topoavy filopirenena Andry Rajoelina aza tenenina avy aloha ny ambasady no hitinana zany fa rehefa miteny ianao aza tenenina zavatra tsy hay zay ihany koa satria hitantsika manko amin'izao fotoana zao ny fifandraisanareo fihonana amin'ny resaka COI ity hihona amin'ny filoha frantsay sy ny filoha nosy manodidinareo Comore eo ny la réunion sy ny Seychelles zay dia hatao zany hoe fifandraisana bebe kokoa na resaka économie zany na relation internationale resaka diplomatie zay
hitantsika ihany koa fa ao anatiny ao misy resaka trosa amin'ny fifandraisana amin'ny frantsay zay. Andao manko arahantsika vidéo fanokefitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy eo ihany koa nanamana Cynthia zay mpisehatra tambazotra serasera tsy sasatra ihany koa manentana vahoaka malagasy rehetrarehetra. Atsika eto ihany koa dia tsy sasatra manentana vahoaka malagasy. Aza manaiky maro ny olona amin'izao fotoana izao miala ny firenena frantsay reto. Tsy ny frantsay ny hoe tsy tiana, tsy hoe tsy fifandraisana relation internationale zany ilaina na firenena inona fa tsy hoe hitalaho hangataka foana. Maro firenena efa miala amin'ny firenena frantsay amin'izao fotoana izao. Tsy tenenitsika so ny Mali, eo ny Burkina Faso sy ny sisa tsy voatanisa amin'ny karazana hoe mbola misy ihany zany fanjanahantany amin'izao tenenitsika zao fa amin'ny endrika vaovao. Andao manko arahantsika fanokefitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ranamana Cynthia ary ihany koa ny Joakim Satelaka izay misehatra tambazotra serasera mahakasika na rahampirenena izay. Zadino hatrany tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra izay. Misy ny fery mbola tsy nikatona mahakasika ny fanjanahantany. Dia manana trosa amin'ny la France i Madagascar. Dia ahodinianao anatin'izany hoe ahoana ny anaovana an'io trosa io. Mety misy ny atao hoe effacement partiel de la dette, mety misy ny atao hoe swap, na ny hoe amena le tsy alohany amin'ny zareo tsony ilay trosa fa hoentina anaovana tetikasa. Manana angovo, manana olana antsika ary zay no mahatonga antsika eto Mantseza ohatra dia hoe inona ny afaka anampin'ny frantsay na amin'ny don araboly na anampy ara-teknika ao anatin'ny fanaovana ny barrage hydroélectrique ary misy siniro atao amin'izany ho hitanareo eo. Zany zavatra anisany ho atao. Professeur atsika zany ny angatahana hoe mba tokony satria inona ny mahavitsy an'le professeur tena spécialisé sy ampy formation. Dia anisan'ny fifampiresana amin'ny frantsay koa hoe mba forme eo any a Frantsa asa 500 ny professeur mba anaovana formation any mba hafana ihany koa manina moa izy teo mitsabo sy mamelona an'ireo olona rehetra izay manana ny tsy fahasalamana eto amintsika. Misy ny fery mbola tsy nikatona mahakasika ny fanjanahantany fa misy ihany koa nefa ny zavatra tsara noentin'izy ireo. Inona ny tsara noentin'izy ireo ohatra ary anisan'ny hoe inona ny tombontsoa mety ho azo, anisan'izany ny chemin de fer eto amintsika. Ny frantsay any nanao chemin de fer eto amintsika. Manampy ny frantsay araba soa araba tsara sy manampy ny frantsay apetraka io hoe tsy maintsy avotsika atsaraitsika ny transport amin'ny chemin de fer na ny lalam-by eto Madagascar. Zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatiny ny zavatra hoe tokony ho resahana avokoa, ao anatin'izany ny resaka fambolena, ao anatin'izany ny resaka fahasalamana sy ny zavatra maro samihafa. Zany ny zavatra tombontsoa ataontsika ao anatin'ny visite d'État ho resahana amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron eto Madagascar.